Ao anatin'izay sehatra politika izay isika fa ao anatin'ny fanehoan-kevitra nivondrona ao anatin'ilay antsoina hoe amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar na ny ASC ireo mpanolotsaina ambony teteza mihitsy sy ireo sénatera teo aloha nitondra ny fomba fijeriny izy ireo mazava ho azy mahakasika ny fanendrena ny prime ministre. Ilaina ny fametrahana amin'ny prime ministre hoy ny mpanolotsaina ambony teteza mihitsy sy ny sénatera teo aloha fanendrena izay nisoritan'izy ireo fa miankina tanteraka amin'ny filoham-pirenena hoy Andriamatoa Cyril Ramazafy ary miantso ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena ny tenany. Noho izay lalàna sagasada zay zany, inona ny tokony ho atao? Andao henony feom-bahoaka, inona ny feom-bahoaka? Mila premier ministre mipetraka izy. Raha amin'ny fotoanana crise zany, ny lalàna dia azo atao ny dépassé azy rehefa hita fa mahazo ny fahefam-bahoaka ao an-damosiny mpitondra. Raha mandanareo hoe manahoana ny tokony toetoetra ny gouvernement. Voalohany misy antso nataon'ny filoham-pirenena eo amin'ny fisokafana, eo amin'ny fandraisana rehetra anjara. Petraka amin'ny président zany. Izy no mahafantatra hery avy aiza tsy amin'ny anaran'ny président zany fa le force no tokony hiaraka aminy. Manahoana ny tokony handrindrana anio hampisy rindran-danina faran'izay aingana eto Madagascar. Ni amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar na ACS izay milaza fa handray andraikitra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fametrahana ny demokrasia, fampitana tolo-kevitra ara-toe-karena sosialy, fampianarana ny olom-pirenena ary ny fiarovana ny harem-pirenena no anisan'ny tanjona napetraky ny ACS. Marihana fa anefa fa tsy tratra sy tanteraka ireo tanjona ireo raha tsy mipetraka ny fandriampahalemana sy ny fampihavana pirenena. Noho izany dia vaindoany raharaha ho amin'ny mpikambana ao amin'ny ACS izay miparitaka manerana ny Madagasikara ny manara-maso akaiky ireo zavatra roa ireo izay fototry ny fampandrosoana. Ny ACS izay mitaky ny fanombohana amin'ny fampihavana pirenena. Fampihavana pirenena izay ambaran'ny mpanolotsaina ambony teteza mihitsy sy ny sénatera teo aloha ao anatin'ny ACS fa mila fotoana maharitra ary mila paikady maro-potitra.